Sivy amby roapolo marsa telo amby roapolo sy arivo ity 29 mars 1947 29 mars 2023 zany hoe enina amby fitopolo taona androany nisy zay tantara ngezabe zay mba hitiatanana mafy tsara ho an'Andriamanitra isika rehetra. Misy ray aman-dreny betsika niady tamin'ny fanandevozana ny fanjanana ihany koa nandatsaka ny rano izy ireo mahery fony firenena dia tantara tsy azo atonona izany rehetrarehetra izany. Mifanindran-dalana amin'izay mihitsy tsy hanonga-panjakana isika fa ty amin'ny fahenina fitopolo taona misehony izany tantara izany dia ianao no mitsara, za no mitsara afaka ve ny firenena malagasy sa mbola voazanaka, malalaka ve ny firenena malagasy sa mbola misy famatorana mahazo azy. Tsika mamaly tsy dia iresabe tsika fa mba vanim-potoana manokana androany dia atsipy kely aminao fotsiny izay tantara rehetrarehetra izay. Ny lohevitra tsika androany manasantsika manerana ny faritra, manerana ny Madagasikara, manerana zao tontolo zao anao fizarana na partage satria amin'ity androany ity dia anrava ny fanahy ny fanandevozana isika. Na amin'ny nofo na amin'ny fanahy dia ho potehtsika tsy ananantsika antra ny fanahy ny fanandevozana androany. Hiala eo aminao, hiala eo amin'ny taranakao faramandimby. Ny fandresenao dia fandreseny ny taranakao. Ny fanafahana ho anao dia fanafahana ho an'ny taranakao faramandimby. Zay zavatra resinao dia resi ny taranakao. Rehefa mandray fanafahana any amin'izany ianao dia manaraka ho azy fotsiny ny any amin'ny taranaka faramandimby. Fa ny mampalahelo fotsiny dia izao, ny zavatra tsy resinao dia tsy maintsy hifampitoloma ny taranakao. Zay zavatra tsy voavahanao tsy resinao dia tsy maintsy ny taranakao ny miady aminy. Ka androany tsika tsy andry ny taranantsika fa zay rehetra miaraka amintsika na ato amin'ny Facebook na eto amin'ny efitrano ity na aiza n'aiza misy azy dia isika ny hitsangana androany hamotika ny fanahy ny fanandevozana rehetrarehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy tsy misy manaiky eo fa tsy maintsy rava izy androany. Le amainanareo amboary tsara fa mila mirehatra tsara le amainanareo. Tenenina manao tsy maintsy rava ny fanahy ny fanandevozana androany. Misy ten'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Exodus toko voalohany dia ny andininy fasivy. Exodus toko voalohany dia manomboka amin'ny andininy fasivy dia miampita makany amin'ny Galatiana toko fadimy andininy voalohany rehefa avy eo. Exodus toko voalohany dia ny andininy fasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy niteny tamin'ny vahoaka hoe indro ny firenen'ny zanak'Israely efa maro sy mahery noho isika. Natsapa zany ny mpanjaka tao Egypte dia niteny tamin'ny vahoakany ireo mpanapaka manao hoe indro izy izy ny firenen'ny zanak'Israely efa maro. Tovitovy antsika ihany zany, tsika koa somary maromaro anaka ihany ny vahoaka malagasy. Ny vazaha rehefa teneninao any an-dafy ihany zany hoe ohatranay zao raha tonga any an-dafy zany amaina ane zany dia za zao mananjanaka fito dia gaga be ny vazaha maheno an'izany ka ny malagasy ny zanak'Israely misy zavatra hitovitovizana kely. Dia nahita ihany koa ny Egyptianina fa maro ny zanak'Israely ary tsy vitan'izany fa mahery noho isika ireo zanak'Israely ireo hoy ny Egyptianina. Eo amin'ny andininy 12 somary mitsabikina kely. Nefa araky ny nampahoriana azy no voamaika ny amaro sy ny tombony kosa ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egyptianina. Natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egyptianina. Hitanareo misy zavatra ambarako anareo rehefa efa ndalo somary ho any amin'ny Galatiana toko fadimy dia ny andininy voalohany. Zao ny voasoratra: ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristiantsika
ka tomera tsara fa aza mety azony zokany fanandevozana intsony zay manana baiboly rehetrarehetra Galatiana 5:1 efa nahita ve isa 2:3 ka tomera tsara fa aza mety azony zokany fanandevozana intsony ny fanandevozana rehetra zay mitranga eto amin'ny firenentsika na mitranga aminao ihany koa sy ny ankonanao sy ny fianakavianao na amin'nofo na amin'ny fanahy tsy maintsy ravo zany androany amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Alleluia. Vonina tsara any amin'izany ianao. Teny indray na manao ny fanandevozana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy tsy maintsy ravo zany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manaraka tsara an'ilay tantara ianao dia zao. Eto amin'ity teboka ity no efa tokony ho afaka ny zanak'Israely. Satria zao, na ny mpanjaka, na ny mpife, na ny miaramila, na ny vahoaka Egyptianina dia nahita fa arakaraka ny ampahoriana ny zanak'Israely dia voamay izy miamaro, voamay izy matanjaka sy mahery. Ary tena nahita mihitsy ny mpanjaka manao hoe raha izao zavatra mitranga izao dia ny zanak'Israely mahery noho isika. Ny vehivavintsika, ny lehilahy ato amintsika totra ny somary mora andairana aretina, mora maty ny Covid, mora maty epiterahana, mora vizaka kely. Fa ny vehivaviny reto Israelita ireto dia matanjaka, mahery, hafa mihitsy na lehilahy ihany koa. Na izy ireo na ny fahavalo ary dia nahita manao hoe mahery noho isika ireto olona babotsika ireto. Ary tsy vitan'izany ihany fa natahotra dia natahotra ny Egyptianina. Teo nefa tokony ho afaka ny zanak'Israely na dia tsy mbola nisy Mosesy azy. Satria ny fahavalo dia nanaiky azy ary nahita fa raha mitotra amin'izao reto zanak'Israely reto tsy ho vitantsika ny miazo anazy. Satria izy mahery, satria izy matanjaka, satria tsy ho vitantsika mihitsy niady amin'ireo. Teo amin'io teboka io nefa tokony ho afaka ny zanak'Andriamanitra. Fa ity ny olana ny fantsika loatra tao an-tsaina izy ireo no hoe tsy manam-pidina, tsy misy fanantenana intsony, tsy misy azo atao intsony. Misy olona be dehibe miteny manao hoe tsy misy fanantenana intsony ny Madagasikara. Zany indray dia miteny aminao fa mbola misy fanantenana ny amin'ity Madagasikara ity. Mbola misy fanantenana Madagasikara. Misy an'ireo mpanompon'Andriamanitra sy ireo mpivavaka be dehibe miantso an'Andriamanitra misy fanantenana Madagasikara. Lazao hoe misy fanantenana Madagasikara. Ianao koa zany dia tsy azoko mihitsy manina raha miteny mafy tsara. Misy fanantenana Madagasikara. Alleluia. Fa izany letika tao an-tsainy reto zanak'Israely reto tsy afa manoatra tsika, tsy afaka manao noho ninona tsika, tsisy fanantenana intsony. Hoaiza moa e, hoaiza ny tany ele, iza ny afaka tsika e, tsisy fanantenana intsony. Zay ny letika tao an-tsainy. Mahatonga ny olona maro babo ary tsy afaka eo amin'ny toerana misy azy dia satria manaiky ny sainy fa tsy azo ovaina intsony ny zava-misy. Manaiky ny sainy tahaka ny zanak'Israely hoe tsy afa manoatra. Hoaiza moa tsy tanana anosika, tsy tongotra hitsipaka, iza ny monjy antsika. Nefa teo amin'io teboka io ry havana nefa niorory ny Egyptianina. Ary tahaka na fefy anankiray natosika mora fotsiny dia nirodana. Sady niorory ny Egyptianina no nahita ihany koa ny maso manao hoe enjany reto Israely reto, matanjaka ireo, tsy vitantsika miady amin'ireo. Fa ny problème tsy tany amin'ny Egyptianina, tsy tany amin'Andriamanitra, fa tao amin'ny toe-tsainy ny zanak'Israely. Ny letika loatra tao an-tsainy no hoe hoaiza ntsony moa, inona ntsony moa, efa tsisy fanantenana, efa tsy manam-pidina intsony. Te hiantso anao zay manaraka an'ity fandarana ity na eto amin'izao efitrano izao, raha mbola nisany vely ianao misy fanantenana ny aminao.
ny devoly de mpandangy, niza ny teny taminao, fa tsy misy fanantenana intsony aminao, mpandainga ny devoly. Za de mitsotra marina aminao zay tonga eto androany, zay manaraka an'ity fandaran'ity, mbola misy fanantenanany aminao. Tokony tabataba mafy mihitsy ianao androany, tokony horakoraka mafy ianao androany. Tenenina manao azafady, mbola misy fanantenanany amiko raha vavy tsy hoe malahelo milaza aminao, fa faly milaza aminao androany fa misy fanantenana ny fiainanao. Halleluja, halleluja. Misy aminareo tsy te hiady intsony, tsy te hiady intsony, tsy te hitraka intsony, tsy te hiezaka intsony, tsy te hanao dingana intsony, tsy te hanandrana intsony, satria ozy izy ny devoly manao hoe inona tsy efa nataonao. Ianao tsy afaka izany, ianao ohatran'izao mihitsy, ianao tsy afaka miala eto amin'ny tany Egypte zany ianao tsy manapidina zany ianao, zao ny anjara, zao ny lahatra, zao ny sitrapon'Andriamanitra. Mpandainga ny devoly, mbola misy andro miratra no manin'Andriamanitra ho anao, mbola misy tantara tsara no manin'Andriamanitra ho anao, mbola misy masoandro ho an'i Madagasikara. Halleluja, halleluja, halleluja. Za tsy malagasy zany, aza tenena aminazy zany fa tsy zany tsy malagasy zany za malagasy. Tenenina manao za malagasy. Hitanao zany resaka malagasy zany raha dika ny hevitra zany ratsy zany, fa za tsy malagasy zany, za malagasy ary manana fanantenana. Mety ozy izy ianao pasteur, inona ntsony ny azoko antenaina, ny trano ipetrahanay ohatran'izao, ny zavatra mahazo anao ohatran'izao, ny olona rehetra mankalahy, ny olona rehetrarehetra tsisy manampy ny olona rehetrarehetra tsisy mamonjy aza mijery an'izany ianao. Matoa Andriamanitra miteny, mampiteny mpanompony androany, izy mihitsy no andray tanana io zavatra io, ary izy mihitsy no nafaka anao, izy ny anao toro fanadevozana rehetra, izy no nampatapaka an'izany, andravan'izany. Ny anjaranao androany mila mitsotra ianao. Tsy mitsotra mihitsy le amainanao sy le alenonao zafady. Zay no navoan'ny zanak'Israely, manaiky ho aiza tsony moa tsy afa-manoatra tsy manapidiny inona tsy efa natao tsika andevo tsika voafaritra tsika tratra amin'ny fanandevozana. Raha vola zany eo an-tsainao, tsy afaka ianao, tsy afaka zany ianao. Raha mbola mitady lalana ianao ka mitady fialantsiny, androany amin'ity alarobia 29 mars, tsy misy fialantsiny, tsy misy faniliany, tsy misy ferikerena intsony. Fotoana andresentsika zao, fotoana andresentsika zao, fotoana andresentsika zao, fotoana andresenao zao. Halleluja. Ianao mila miresaka amin'ny Satana mihitsy ianao androany. Tenenina manao mila miresaka amin'ny Satana mihitsy ianao androany. Lazao na manao mila tenenao mihitsy Satana androany fa mpandainga izy. Misy olona any ambadika any, tsy hoe io olo io ny devoly, fa amin'ny alalan'ny zavatra hitany eo aminao de mitsara anao izy. Ny olona malaky mitsara, malaky mandatsy, satria tsy misy olombelona mahita ny eo ambadiky ny ampitso zany. Andriamanitra irery any, na ny pahita na iza mety ho diso. Ozy izy ny oabolana 27 manao hoe aza mirerena amin'ny ampitso fa na dia ny vokiny anio aza tsy fantatrao. Tsy fantatry olo io hoe anahoana ianao afaka adiny 3, afaka indray andro, afaka ny 2 andro dia manao tsintsinanao izy. Nisy fotoany Paoly vaky sambo dia tonga tao amin'ilay nosy anankiray intsony hoe Melita, dia nangorona kitay izy, dia kay nisy mena rana tao anatin'ilay kitay, dia nikakairy mena rana ny tanany. Toy izy le olona tao amin'ilay tanàna manao hoe tena mpanoty ty lehilahy ty, tena mpamon'olo ty lehilahy ty. Ianao manko, raha vao tsy dia afaka ianao, raha vao mandalo ady ianao, misy zavatra sarotsatra lalovanao, maika mihitsy ny olona hitsaranao sy hitorabato anao. Fa ianao aza matao ohatra zay fitsaran'olombelona, fandatsan'olombelona. Fa manomboka amin'ity daty androany ity, fotoana andresenao, fotoana andresenao. Ialany ny fanandevozana rehetra eo aminao,
eo amin'ny tokantranonao, eo amin'ny ankonanao, eo amin'ny taranakao, eo amin'ny ara-pananao, eo amin'ny fiainanao rehetra. Ataovy reany Satana fa tsy resy zany ianao. Alleloia. Niletika mafy loatra tao aty-sainy ny zanak'Israely manao hoe inona ntsony moa hoe inona ny azo atao, tsy afa manotry e, tsy afa manotry. Hoaizany tany ale atody miady amin'ny bato, variana ny jery ny zavatra ny ainany, dia lasa tsy nisokatra ntsony ny masony. Ary ty zavatra ambarako anao ny délivrance tsy manomboka amin'ny fametran-tanana, fa manomboka donc averina kely e, Galatiana 5:1 misy secret kely ao, fa raha vakinao malaky be le izy dia tsy hitanao le izy, fa misy fanalahidingeza be ao. Galatiana 5:1 ho amin'ny fahafahana nanafahany Kristy antsika ka tomera tsara, fa aza mety hazony ny zoka ny fanandevozana intsony, aza mety na hoe aza manaky ny fanafahananao amin'ny aretina zay mahazo anao, amin'ny olana zay mahazo anao, amin'ny fanandevozana zay mahazo anao, dia miainga amin'ny fanapa-kevitra raisinao tsy anaky intsony. Ozy izy manao hoe aza mety intsony, aza manaky intsony. Eo ny miainga ny fanafahananao. Rehefa tonga eo amin'izay teboko zay ianao hoe tsy manaky intsony ho andevoziny ty zavatra ty, tsy manaky intsony ampahoriny ty zavatra ity, eo ny manomboka ny délivrance anao. Fa raha mbola omenao toerana io zavatra io ka ekenao tsy maninona tompo, tsy maninona Jesosy azo fijaliana e, tsy maintsy aretako hoe za ohatra n'izao hoe, misy fotoana ilaina ianao mampahery ny tenanao, fa misy zavatra tsy azo ekena fa tsy maintsy toerina. Andriamanitra tsy nahary ianao arary lavo zany, tsy namorona an'izany ny tompo, olona salama tsara ny nariny. Andriamanitra tsy nahary ianao hijaly eto ambonin'ity tany ity, tsy hoe nohariny ny dadanao ianao, aiza koa nisy an'izany, mba ho ampijaliana eto amin'izao tontolo izao, mba ho ampahoriana eto amin'izao tontolo izao. Ianareo izy na dia ratsy azy mahalala manome zavatsoa ny zanakareo, maika fandrainareo zay ny an-danitra. Andriamanitra ve nahary ianao mba ampijaliana ianao, tsy mino an'izany misy zavatra tsy azonao ekena mihitsy, ary eo ny manomboka ny délivrance anao. Raha mbola manaiky fahantrana ianao, za tsy mitory anao mampiorona anao amin'ny arena sy ny vola, fa za mampiorona anao amin'ny lalan-danitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha olona resy lava ianao, tsy voataona anao ny havanao. Zany efa mila mahita amin'ity taona ity fa manaraka anao ny havanao, manaraka anao mankany an-danitra ny havanao. Noho izany miangavy ianao na dia noho ny amin'ny havanao fotsiny aza manaiky intsony, aza manaiky intsony. Misy rahalahy anankiray zay tamina tanàna anankiray, nienjehan'ny olona mafy satria nivavaka, tena nahantra fa diranova ny rahalahy io. Misy fotoana efa nresako anareo zany, dia rehefa nitory-teny tao amin'io rahalahy io zahay, za sy le plain temps anankiray zay, dia resy lahatra izy enompon'i Jesosy. Dia tsika rahalahy efa ho any an-danitra tsika, ary zany tena matimatisantsika, fa izao hanova ny fiainanao Jesosy. Za ve paster izy mbola possible, mbola iova ihany ny fiainako, za tena mahantra be ohatrao izy, tena fa diranova ohatrao, ain'Andriamanitra manova ny fiainako, ain'Andriamanitra io nambolena tao anatin'le rahalahy. Ny tena filazantsara marina dia zavatra anankiroa: fanjakan'Andriamanitra, fandreseny eto amin'izao tontolo izao. Satria na le lanitra andehanantsika azy dia ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny manao zay maharesy, zay maharesy, zay maharesy. Any zany tsy fitsoahan'ny olona resy ianao, resy avy ety ianao dia tompo Maranatha, finoy tompo, alao amin'izay fa tena mafy ny adiko. Ozy izy ny tompo mandresy any alohanao, zay vao miakatra makaty.
ka ity taona ity le taona andresenao, ity taona ity le taona andresenao. Ay. Ataovy mafy tsara le halelusia menanao azafady. Sady mity atanana mafy ianao mirakoraka hoe haleluia. Dia nisy taona nivangin'Andriamanitra amin'izay aho. Hoe ndany ianao mankany amin'io rahalahy io, fa anovany tantarany aho. Dia niteneniko le plein temps, ndao atsika ho any amin'le rahalahy ohatran'izao. Ka tsika ho ato tsy mody aty intsony satria lavitra be io mandeha ditongotra fa matory antsika. Miditra ao anatin'le tranon'le rahalahy ianao manao ohatr'izao. Trano tena tsy hitanao hoe ahoana. Ary mila mitandrina tsara ianao mandeha ao satria sao dia mirodana le trano. Notoran'olona vato io rahalahy io, neson'ny olona io, latsain'ny olona satria izy rery nandray ny filazantsara tao amin'ny tanàna ngezabe io. Nefa izany ny toerana misy azy. Misy fotoana ange ianao misy olona mamirapiratra be dia be manodidina anao e, fa ianao le mivavaka indray no mandalo azy. Ohatr'izany misy rahalahy ty. Toy izy le rahalahy plein temps niaraka tamiko. Tena aloha pasera tsy mijanona ty ka. Tena aloha mandeha mody ihany na manao alimbavaka iny an-dalana iny ary. Tena ohatrany tsy mety. Sa hoanao izy ray aman-dreny. Oa matory atsika androany alina. Zay ny famanginy tompo. Tsofoka tao amin'le trano le rahalahy. Le tongotra anao zany tonga ao amin'le trano. Vao tsy mitandrina ianao tonga dia mirapaka any ambany any izy. Ka izy trano any ambanivohitra Tamatavy moa, dia somary miainga kely le gorodona. Dia le izy misy tsisy an'le rapaka iny le ao ambany eo fa misy bangabanga zany, dia vao variana kely ianao tonga dia any ambany any ny tongotra ao. Hoy izy ny tompo, jere tsara amin'ny fiainan'ity rahalahy ty. Zao no mahazo azy. Fa za nangana an'ity lehilahy ty. Fa asehoy azy, fa ty azy nareo ary mivavaka ho azy. Fa hovaiko ny tantaran'io rahalahy io. Dia niezaka le rahalahy karakaranay. Hoy za Andriamanitra. Le sarim-bolany atsasany dia atsasany le sarim-bolany. Ozy trondro mainy zany sa iny. Ozy izy le plein temps. Mankiny ianao rahalahy ho aho. Heviko ary atao. Io manko ny zavatra anankiray rehefa tsy maintsy hatrehana, pozitivena le izy. Fa arakaraky ny menomenonanao io vao may mitombo ny herin'io. Dia nahandro varivary. Iainy zany. Dia nomeny kafe zay. Kafe misy vetiny. Ozy le plein temps mantsy misy vetiny. Ozy amantsy azy atele moa fa niako iny misy e. Tsy haiko na ny latsaina kitay sa ny latsaina lavenina sa inona le kafe. Te iaoka be aho ozy izy atele moa amantsy azy. Samy manelina hoa. Le kopy amin'io tena heninao mihitsy hoe tsy sotro, raviny. Tena hoe ola any amin'ny farany ambany mihitsy, ola tena sahirana mihitsy no nasain'Andriamanitra mivanginao. Atory amin'izay ny alina. Efa fatapatako miainga any. Ozy tsy maintsy gony io a. Ty pasera ozy izy ny lambanao mantsena dia tiany le plein temps samy nazo anankiray. Alleluia ho a. Za saika nietritra hoe za rery meny an'iny mahazo koa le plein temps. Za tsy tafy an'ity ozy izy le raha mitafy rahalahy hoa. Za ary mitafy. Ka mampalalay ty ozy izy tsy mampalalay zany io a. Maraina ny andro mivavaka amin'izay zay. Ho an'le tokantrano le rahalahy. Lasa zay nandeha. Fotoana vitsy tao aorianan'io dia affecté niala teo amin'le tanàna. Taona vitsivitsy taty aoriana tonga teo amin'le tanàna indray nanao mission. Henoko ny famanginy tompo, ndana amin'izay ianao mankany amin'ny rahalahy saby. Ndana amin'izay ianao mankany an-tranony. Ho hitanao ny fiovana.
vao tonga atao amin'ilay tanàna dia lasa nandeha. Da didiko tsara ilay tanàna sy ilay lalana rehetrarehetra. Tio ilay tanàna ty. Fa ilay tranon'ilay rahalahy ohatrany tsy intsony. Dia teo amin'ilay toerana tadidiko tsara mihitsy, ity ilay manga, ity ilay hazo be, dia eto ilay trano. Dia farany afaniny dia nanontany olona, fa aiza hoa ilay rangahy ohatran'izao iny, fa teto izy mipetraka misy trano ohatran'izao zay, dia izao ny anaranao, dia aiza ilay rangahy iny? Ozy izy ilay olona, hitanao izy io trano ngeza indrindra eto tanàna io, izy ny tompony eo. Ny tranon'ilay rahalahy ngeza indrindra to amin'ilay tanàna, olona nitafy gony, tsy manana sotro. Ny fanafana ho anao dia miainga amin'ny teboka izay ilazanao fa tsy manaiky intsony ianao. Ho amin'ny fahafahana nanafahany kristiantsika ka tomera tsara, fa aza mety azon'ny zoka ny fanandevozana intsony. Raha vao mbola manaiky an'io aretin'io ianao, mbola manaiky an'io zavatra io ianao, dia mbola hifampitantana ela amin'io zavatra io ianao. Raha tianao no afaka mifantrana, tianao no afaka mitrosy, tianao no afaka amin'ny aretiny, dia mianara hiteny androany, tsy manaiky intsony aho. Tsy manaiky ho andevoziny ty intsony aho. Misy karazana fanandevozana amina resaka fahotana. Misy olona mivavaka manompo an'Andriamanitra fa mbola andevoziny paraky, andevoziny sigara, andevoziny toka. Tamin'ny tapabolan'ny sabotsy tamin'ny Fianaratsoa, misy rahalahy anankiray ntsony hoe Léon nanary-paraky eo ambony alitara. Zaho izy izy marary nify aho, io vadiko io izy malala tsara, fa zara vao tsy mahazo paraky dia rombotra ohatran'ny biby aho, satria mararo izy io nifiko io raha vao tsy mihinana paraky aho. Fa tao anatin'ilay vavaka teo izy nitsatsa, tsy nararontsony ny aretinifiko, ary zaho izy tsy araka amin'ity paraky ity intsony mandrakizay. Oza hoe afaka tira laty, afaka tira laty. Ianao raha vao mbola mahita excuse manao hoe ka marary eny nifiko hoe, ka ohatran'izao ane, ka le izy ene sarotra be nge le aretiko hoe, le izy ene ohatran'izao hoe, sa ene mba miezaka ihany ene efa tsy mety afaka amin'ity zavatra ty, zay le tsy mahafaka anao zay. Raha mbola mitady lalana maro ianao iviliviliana manao hoe ka zao ane le izy nge tsy resiko mihitsy, le izy nge tsy vitako mihitsy, fialantsiny anaran'izany. Fa mila miteny ianao androany, za mila afaka, za tsy manaiky tsony, afaka amin'ity zavatra ity aho, afaka amin'ity zavatra, afaka toka amin'izay aho, afaka sigara amin'izay aho, afaka paraky amin'izay aho. Nakaiza le amen, nakaiza le amen, nakaiza le amen. Tenenina manao tsy mila manaiky io zavatra itsony ianao, dia ho afaka ianao. Tsy miodikodina be ianao hoe ka zao ka le izy ene ohatran'izao hoe, raha misy ohatran'izao ane dia ohatran'izao, le izy ene efa ohatran'izao, tsisy an'izany tsony. Raha andravan'ny fanandevozantsika androany dia ny zavatra ampiasainao tsy manaiky intsony aho, zay. Aza manaiky ho andevozina intsony, aza manaiky hazomy ny zonga ny fanandevozina intsony, ozy izy ny ten'Andriamanitra. Mahatonga ny devoly ohatrany mahery amin'io zavatra mimaritra anao io. Misy olona voafatotra ny fitsangajangana, mpivavaka, mpanompon'Andriamanitra. Za misy olona nresaka taniko dia zany ny teneny. Za pastery izy tena misaotra ny tompo lehibe aho, fa mandroso manompo ny tompo amin'izao fotoan'izao. Ary efa eo amin'ny 5 taona zay ny mpivavaka, pino be amina fiangonana anankiray. Za hitan'ny pastery zany, za tena tsy miara-miasa mihitsy aho, za tsy manohana mpanompon'Andriamanitra, za tsy miara-miasa amin'ny asan'Andriamanitra. Fa hitan'ny pastery, ny zavatra kely fotsiny mba fahalemeko zany, za mbola mijangajanga, tsy kely ny anaran'izany. Le tena lehibe indrindra mihitsy zany, le tena goavana indrindra zany. Ary mahatonga amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy afaka amin'izy io, hamariny ara-tsoratra masina le izy. Tsy haiko no hitanareo le tao amin'ny internet, misy pasteur nanambady Virginy 4 sa 9 sa 8 hamariny amin'ny soratra masina. Zay ny mahatonga ny olona tsy afaka mitady fialantsiny be dia be.
io ny sisa ikely io ny sisa ikely io ny sisa jangajagana kely io zany hitan'ny pastera io zany mba faly me kely zany izy io fa za zany hitan'ny pastera za zany vao mifanena amina lehilahy zany dia ohatran'ny karazana vehivavy mandripaka lehilahy zany hitan'ny pastera zay fotsiny zany mba faly me kely za tsy mifidy mihitsy na chauffeur na receveur na ino na directeur ary izy miresaka hoe tsy maintsy tsara velatsy fa tena mifony ray manontolo zay ny alalanao hoe tsy zavatra normal mahazo azy fa fanandevozana ny alalanao hoe fanandevozana io zavatra io manomboka tsy afa manoatra le olona zay ny fihetseretany tenany mandeha ho azy tsy mety raha tsy manao an'io zany antsoina hoe fanandevozana dia magaga tokoa fa izy ony dia tena na receveur na inona dia ho zay hoe tena madama mahafinaritra be ty ve otra mba manana maizy azy a voafatotra jery tsara fa misy vehivavy anankiray atao anatin'ny baiboly antsoina hoe Rahabajanga mpivary tena ny asany fa rehefa tena tapa-kevitra izy hafoy an'izany afaka izy lasa taranaka voafidy vehivavy mahery vehivavy nampiasain'Andriamanitra mahatonga ny olona anankiray tsy mety ho afaka amin'ny fahotana sy ny fanandevozan'ny fahotana sigara toka paraky rongony fijangajangana karazana fahotana maro isan-karazany dia satria tsy ampy le fanoerana mitady fialantsiny be deabe ianao mitady lalana be deabe ianao fa tokony manomboka ny fanafanao amin'le teny manao hoe za tsy manan-kitsony raha vao tonga ao anatinao zay karazana hery mampitroatra anao zay dia ho afaka ianao dia ho afaka ianao ho afaka ianao fa aza mitady lalana za pastera eto mambavaka mihitsy a eto mambavaka mihitsy a fa hitan'ny pastera zany kely sisa kely sisa kely sisa tena efa tady ho afaka mihitsy a telo isan'andro sisan'ny foko hitan'ny pastera ahenako indray mandeha io dia ahenako indroa dia mbola teanao marimaritra iraisany ianao mbola te iray petsapetsa aminy ianao fa raha te ho afaka ianao mila mitotry ianao ka miteny manao za tsy mila n'ity zavatra itony tonga dia hitsanao le izy za naraka an' Jesosy ohatra nataony le rahalahy Léon tany Fianaratsoa niraisy le paraky tsy mila n'ity tsony aozy izy meny an'ala izy ozy ako za koa tsy mila n'ity ozy amantsiny io laritsika ty ho afa tsy na rahalahy Léon ary tsy mila n'ity tsony za koa tsy mila n'ity fa io raha vao hodikodinao ny resaka mitady fialantsiny be deabe ka olombelona ihany nofa mandray ka lizy ina ohatra eo ianao tavela eo ho amin'ny fafahany nanafankristiantsika ka tomera tsara ary aza mety hazony zoga ny fanandevoziny antsony aza mety aza manankintsony aza manankintsony ireo karazana fahababona maro isan-karazany mialatsiny a ahitsiko ny resaka fahababona ara-panandry ty misy karazan'olona afatotry ny devoly amina karazana farim-piainana amina karazana toerana anankiray ary ny devoly dia efa mandisy sy miorakoraka mihitsy manao io ndray dia mandra-pahafatiny io dia zao foana ny fiainana io zao foana ny toerana io babony amin'ny toerana io ianao ary na ny fonao na ny sainao na ny fihetseponao efa tady ho tamany tady anaiky an'ilay zava-misy misy an'izany karazana fanamamaritra olona amina resaka fanambadiana zany hoe tiany devoly zany io lehilahy io na io vehivavy io tsy hanana tokantrano mandrakizay fatorany eo amin'le mahaseliba azy eo dia raha vao misy zavatra tady hiposaka kely na zavatra isa kely dia avy ny devoly manam-pepe tsy sisa anao zany tsy mendrika anao zany karazana fanandevozana ara-panahy misy karazana farim-piainana miazona ny olona manababo ny olona tsy afaka mihoatra ny eto eo ihany mipraita-posy ny fianakaviana rehetrarehetra zany izy fotoana tadidiko tsara tamin'ny voalohany handeha aeroplanina voalohany dia inonareo ne efa tsy zany miala vola fa olona ny name vola hoe ndana mandeha aeroplanina fa mampalahelo ianao lavitra be zany lalana zany tonga tao an-trano tena hividianako ba io ty a
tsy veranga dia anina daholo a dia manidina kely ny ray mandeha iny a dia tenina hividanako fanaka ty rangao. Vidianako fanaka l izy miafy be amandriviny kilometatra indray a. Dia nisy olona amizay taty afara mbola namime indray toy izy le devoly vidiany fanaka indray e. Misy fotoana misy karazana acte prophétique mila ataonao mihitsy mba amaly le fatorana any amin'ny sainao any. Hoy izy tsy maintsy manidina amin'izay eto. Dia mba fantatrareo ve namaiky anahy dia anao an'ity acte prophétique ity. Vao miditra eo mivaravaran'ny roplanina dia tapaka amin'ny taranako faramandiby mifanahy fanitrana. Gagatra amin'ilay hitanareo le ina moa le mpampiditra anaty roplanina ireny hôtesy mijanona ela be eo amin'le anina eo amin'le varavaran'le roplanina tapaka mandrakizay miozy mifantrana. Izy amin'io mampandroso anahy mandroso za tsy miditra eo amin'le varavaran'ny roplanina. Efa miala vola ihany ny tenako. Alleluia. Za dia manona teno anao fa ny fanandevozany fananfantrana rehetrarehetra hiala aminao sy ny taranako faramandimitra. Alleluia. Reo karazana limitation rehetrarehetra mametra anao sy ny taranakao rava mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Reo karazana aretina izay nampahory sy niazona anao hatramin'izay rava amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Alleluia. Ianao maniry anangana tokantrano nefa voazona ho célibat mandrakarivo ary voavily foana ny anjaranao amin'ny anara maherin'i Jesosy afaka amin'izany ianao manomboka amin'ny telarby ity sady mitiava tanana mafy tsara mika hoe halleluia halleluia. Raha teo afaka mitrosa aza manaiky hitrosa itsony. Gaga mivarotra eo akaikina eo. Pasteur tsy ampy le efa merim-bola fa ianao ve olona atokisana fantatra eto amin'ny tanàna eto anao ndana hoeto fa anananay trosa ianao non zany na roanjato na dimany tsy manao trosany ity. Ahoana tsy manao trosa hoa ka eny matoky anao ne zay fa tsy hoe anina fa hoeto fa tsy manina fa tsy manao trosa. Tsy hoe za tsy manao trosa fa nitoetsaiky mihitsy tsy ekeko tsony mihitsy hitra eo amin'ny fiainako zany. Amin'ny voalohany io mararirary ohatra mikomba zany ianao ohatra miady mihitsy fa rehefa tsy ekenao io tafiditra aminao dia tsy ho tafiditra aminao io. Rehefa tsy manaiky intsony ianao andevozina io safaritra io dia tsy voafaritra intsony ianao ary tsy andevozina intsony. Za zany ao amin'ny tontolo ara-panahy mahita androany alarby fa misy fiainan'olona be dia be ho afaka amin'ny fanandevozana, ho afaka amin'ny fanandevozana, ho afaka amin'ny fanandevozana, ho afaka karazana fahopahoriana rehetrarehetra, karazana limitation. Io aretina taona maro nangejanao sy nandevanao io mila mihitsana miala eto io aloany. Alleluia. Mitondra tena taka ny olona salama mandeha mody rehefa avy eo. Eto tsara mipoketra anao lasa ianao mandeha. Alleluia. Salama amin'izay ah. Tsy mandeha pile tsony manomboka androany. Halleluia. Tsy manao ay Jehova ina mbola enenona ndray tsy manaiky ny arary tsony salama amin'izay manomboka eto tsy taizana aretina tsony tsy mandeha pile zany mahery ny Andriamanitra ivavahako efa naray fanambarana fa natsona ho amin'ny fahafahana. Alleluia. Natsona ho amin'ny fahafahana. Misy zavatra mila lavinao androany, misy zavatra mila toerinao androany. Manaova acte prophétique za mila vita mariazy amin'ity taona ity. Eo amin'ny devant fitaratra anao ianao mahita ny tenanao efa manao robe de mariée, manao robe mariage. Ina zao ny olana amin'izany? Nga manana olana izy raha manambady ohatra anao manambady ihany. Vita mariazy amin'izay ah. Ohatra nefa maheno fekiry ianao, ahoana moa le fekiry mariazy? Antsy zay le izy ka. Zay teneninao zay. Manakery azona antsika ilay fanandevozana sy ilay fanakanana sy ilay hery miazona satria eketsika ilay zava-misy.
teo amin'ilay Exodus toko voalohany nefa tokony ho afaka ny zanak'Israely na tsisy Mosesy aza satria efa miparehetra ny fahavalo efa feno condition rehetrarehetra tokony afaka ny zareo fa saingy zao ny zavatra mifantsika be tao an-tsainy tao misy fotoana manaova acte prophétique hamahany reny fatorana any amin'ny sainy reny zavatra tsy mbola nataony havanao ataovy vitanao eo ny zavatra tsy mbola vita ny havanao tsy mbola nataony havanao vitanao io Alléluia. Dana mba manandrana miditra amin'ireny le magasin boutique le bebe reny misy mba miditra kely fotsiny na tsy vidy ary fa zapendipendesina fotsiny entan'olona ohatran'le riambodiny sotra ireo ohatriny ny tony fa mba mody mananina ianao mba mody ohatrinona zao tony na tsy vidy ary aza tonga dia miteny hoe zany tsy vidy fa araka le toriteny tamin'ny larbi dia misy toerana andray mila alehanao mihitsy mba amany famatorany saina zay le izy zay le tiako tongavana dana mba mijerijery zavatra any amin'le toerana tsy falehan'ny havanao mihitsy any amin'le zavatra tsy vita mipreta-po aminao za tena mahita androany fa misy zavatra ngeza be hitsanga mihitsy eto Alléluia. Ary tsy aminao ihany fa aminao sy ny taranakao oravatsika eo androany fanandevozana fanandevozana ianao boka ny trosy voafatotry ny trosy mila mametraka fanamby ianao androany za ranga tsy trosa tsony za tsy manaiky tsony ho ampiasaiko ny tanako tahina Andriamanitra momba nisy olona ny antso anao omaly tany ateribohatra tany omaly tena mba mila hanina mihitsy paster tena mba mila fanohanana mihitsy tena mba apikely afa tena sahirana be ohatra n'izao dia nivavaka dia ozy izy ny tompo apio isa tsy maneny nalefako le vola mandefa SMS izy aza lefa amin'le numéro ko teo fa ty numéro ty andefa fasanazy efa lasa ho ako fa hoana ananany telo matrosa mba vereny ray mandeha ndray dia mba alefa so am'ty ozy izy ianao kosa hitanao na amin'ny zavatra kely azy misy fotoana lasa manaiky foana ny sainao dia lasa fahazaranao le izy lasa fiainanao fa tsy mora miala amin'io fa ny fanombona ho azy ianao tsy manaiky itsony za tsy manaiky itroso zany tsy manaiky an'izany tsony mamenatra anie ianao andositra ananan'olona trosa ianao atao Tananarivo dia andositra ny Majanga ananan'olona trosa indray ianao ny Majanga dia andositra ny Dego ananan'olona trosa ianao any Dego dia andositra ny Tuliara nanao vakansa tampoka any Tuliara le olona nanana trosa taminao ianao le mizesta be miaraka amin'ny Contre Soleil en plage eo mihitsy tratra koa ka ny solution tsy mandositra fa ianao tapakevitra androany anapaka ny fanandevozana eo vitanao eo resinao eo anafaka anao ny tompo na aretin'io ninina fanandevozana androany tsy maintsy ravo zany ndo hitsangana amin'ny herin'ny androany izy vavaka lehibe ho tanterantsika eto amin'ny herin'ny androany ao anatin'ilay Paska 7 zany hoe manomboka maraina ny fotoanantsika eto amin'ny herin'ny androany tonga dia fifaliana be mihitsy fotoana feno tahaka n'ireny sabotsy ireny fotoanantsika amin'ny herin'ny androany sanatony taninao dia misaorany tompo aloha misaotra Jesosy mankalaza anao zay misy zavatra indrandray ny eken'ny sainay tompo na efa nisy fotoana ary nanokatra varavarana ho anay ianao nanome anay opportunité nanome moyen afanay niala tao anatina fahababona sy fanandevozana fa nisy fotoana natahotra izahay niletika loatra tao aty sainay tao
fa tsy manapidiny, tsy afa manoatra, tsisy fanantenana, tsy misy azo atao intsony. Soa ihany fa tonga ny teninao androany, soa ihany fa tonga ny teninao androany. Jesosy io tena misaotra anao aho. Tsy haina iny tsy saotra anao Jesosy. Tao anatin'izany teny izay dia tsapanay Andriamanitra. Ny ainanay tao anatin'ny famiramponao sy ny fitiavanao. Mampirisika anay ianao Andriamanitra mba hitoko tanteraka aminao. Raha nandray ny afatra teto izay androany Tompo.